Fivoriana sy ampitiavana riavana no araisina tsiarehetra atao amin'izao trandriamanitra izao. Koa ho anao izay malalan'Andriamanitra sady voantso no masina. Ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray izy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny Salamo fa 640 ka ny ndininy fahavalo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo no iarahantsika mamaky ho fidelana an'Andriamanitra. Aorin'izay dia ny hira fahavalo ambin'ny folo ka ny ndininy voalohany faharoa ary ny fahatelo. Dia ary iarahantsika mamaky ny Salamo fa 640 ny ndininy fahavalo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: misaoran'Andriamanitsika ary firenena ary sandrata ny feo fiderana azy, izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana ka tsy mamela ny tongotsika angozohozo. Fa efa nizahan-toetra anay ianao Andriamanitra, efa nanadio anay ianao tahaka fandivolafotsy amin'ny memy, efa nampiditra anay tamin'ny fandrika ianao, efa nanisy enta-mavesatra teo ambalahanay ianao, efa nampandeha ny olona nitsaka ny lohanay ianao. Nandeha namaky ny afo sy ny rano zahay, fa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitaina mahatritrika ianao. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra Tomponay eo, izay rehetra izay miombona eto amin'izao tempolinao masina izao, tonga mba hideranao Andriamanitra, fa mendrika anao indrindra izany. Mankalaza anao izay fa tsy takatry ny sainay ny fitiavanao anay, zay tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Mankasitraka feno ny amin'izay rehetra nasehony teo amin'ny fiainanay izay, ka tonga mame voninahitra sy midera ary mame ny saotra ho anao. Ankehitriny raha eo, mangataka ny asan'ny fanao masina izahay, mba hiasa aty anatinay
ananana ilay fiomonana feno sy tanteraka ao aminao. Andriamanitro, amasino zay mba homendrika anao ny fanompoana zay tanterahanay, fa amin'ny anaran'i Jesosy no anaratanay izany, vavaka izany. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Petraka ianareo. Tonga eo amin'ny fotoana ny ten'Andriamanitra isika, ka ny firana fanampiny laharana faefatra ny andininy faharoa no ataontsika dia roso amin'ny vavaka sy famakina ny tenin'Andriamanitra isika. Iaraka maky ny teny soratra marina ary sika, izany dia ho hitantsika ao amin'ny testamenta taloha, bokin'ny Joba, Joba toko 7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Testamenta taloha ao bokin'ny Joba, Joba 7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Ary tohizana ao amin'ny testamenta vaovao izay nosoratan'i Luka, Luka toko 12 ny andininy 9 ka hatramin'ny 12. Luka toko 12 ny andininy 9 ka hatramin'ny 12. Ary ho faranana ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina, Romanina toko 15 ny andininy 14 ka hatramin'ny 19. Romanina toko 15 ny andininy 14 ka hatramin'ny 19. Mialohan'izay dia mbola hiala iombam-bavaka isika. Mbola fifaliana ho anay indray ry Jehovahandriamanitra tsara indrindra, ny aino sy handray ny teninao masina. Eny fifaliana ao anay tokoa satria maro ny olona, maro ireo mpino no mangetaheta te eno sy handray izany teny soa izany, kanefa nomenao tombony indray izay ahazo ianiko indray ny mofinaina avy aminao. Ka izany indrindra tompony isaoranay anao satria noho ny fandaminanao Jesosy dia indreto indray izay vonina hiaino sy handray ny teny soa mahafaly avy aminao. Sokafy ary tompony vavahadin'ny sainay amin'ny alalan'ny fanenao masina, ahafahanay mandray tsara ny tianao ambara aminay tsirairay avy. Mino izay Tompo Jesosy fa ianao mihitsy no hiteny eto androany, fa izay hamaky ny teny ary ny mpanompo izay ilazany hafatra dia ampiary miasa fotsiny ihany. Ka ampiasao mahery ato anatinay ary ny fanenao masina ahafahanay manambara ny sitraponao, dia esory eto Tompo izay tsy hanao ahafahanay mifantoka tanteraka ny amin'ny teninao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao izay efa niaranay sy mbola hiaranay amin'ity aretiny ity no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Joba 7 toko 7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'ny Tompo. Dia mbola nandrosina anao ateny ihany Joba ka nanao hoe: raha velonay na koa Andriamanitra izay efa nandatsy hanome ihany rariny
sy ny tsy toa izay efa nampangidiny aiko fa mbola atanatiko ihany ny aiko ary eo ambavoriko ny fanain'Andriamanitra. Dia tsy hanao teny tsy marina molotra ary tsy hanonim-pitaka ny lelako sanatria raha naiky ny ianareo ny ho marina aho. Mahandra-pahala ny aiko dia tsy hanaiky ny tenako manatsiny aho. Ny fahamarinako dia ho azoniko mafy ka tsy ho foko. Ny foko tsy manome tsinay akory na dia amin'ny androko iray monja aza. Aoka ho hita fa ratsy fanahy ny fahavaloko ary tsy marina izay mitsangana anohitra. Fa inona ny fanantenan'ny mpiatsara velatsihy raha mainto ny aina ka tsy ho an'Andriamanitra ny fanahiny? Iain'ny fitarainany va Andriamanitra raha ho zom-pahoriana izy? Ho azo iravoravola va ny tsy toa? Hahazo miantso an'Andriamanitra mandrakariva va izy? Fa lazaiko aminareo na zovy no manaiky ahy eo anatrehan'ny olona dia eken'ny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay manday ahy eo anatrehan'ny olona dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa na zovy no hanao teny hanohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka. Fa izay mitemin-dratsy ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka. Ary raha nitondra anareo ao amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka ary ny manam-pahefana izy dia aza manaza izay havalinareo na izay holazainareo. Fa ny fanahy masina no hampianatra anareo amin'izany oro izany izay mety holazainareo. Fa izao kory rahalahiko dia matoky ny aminareo fa feno fahatsarana ianareo, dia feno ny fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa. Kanefa amin'ny fahasahina no anoratako ny teny sasany aminareo, toy ny nampahatsiaranareo indray noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ahy, mba ho mpanompon'i Kristy Jesoa ho an'ny jentilisa aho ka manao fanompoam-pivavahana amin'ny toriko ny filazantsara-n'Andriamanitra, mba ho raisina amin'ny fankasitrahana mifanatitra dia ny jentilisa rehefa no hamasin'ny fanamasina. Ka dia manana izay ataoko rehare ao amin'ny Kristy Jesoa noho ny amin'Andriamanitra. Fa tsy sahiko lazaina izay zavatra tsy nampanaovin Kristy ahy, na tamin'ny teny na tamin'ny asa, mba hampanaiky ny jentilisa, dia tamin'ny herin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny herin'ny fanahy masina, dia hatrany Jerosalema ka manodidina hatrany Ilirikona no nahatanterahako ny fitoriana amin'ny filazantsara Kristy. Koa dia nataoko voninahitra ny toro filazantsara toy izany, tsy eo amin'izay efa niantsoana Kristy anefa, fa ndrao hanovina eo ambonin'izay efa naoriny sasany aho, fa araka ny voasoratra hoe izay tsy nazana azy no ahita ary izay tsy nandre no anfantatra. Ray Masina manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tompo mba te eo aminao ny olonao, tanora taona pomba ny teninao, ny fanahinao rao amin'aiza mitalao, mba avokiso zavatsoa ny mangeta etanao. Eo mpitsanganana novatsika izany hera fa 420 sy 400 izany, dia andre ny afatra va amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Mahazo toerana riavana. Ho aminareo rehetra ny riavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy Tompontsika.
amen. Mbola mibanjina trantsika ny amin'ilay loha-hevitra manao hoe ankatsoavy ny fitarihan'ny fanahy masina. Mbola izany hatrany loha-hevitra izay mandrintsika mandritra ity volana Mey ity. Ny tenin'Andriamanitra izay andresantsika hafatra ny amin'ity anio ity araka izay hita ao amin'ny bokin'ny filazantsara araka ny lioka toko 2:12 ny andininy 9 hatramin'ny andininy 12. Eto amin'ity perikopa ity, Jesosy manoloana ny mpianatra sy ny vahoaka. Rehefa Jesosy miatrika ny vahoaka sy ny mpianatra dia manan-javatra ho lazaina amin'ireo tonga mihaino azy Jesosy. Isika ihany koa anio no tonga eto amin'izao tempolin'Andriamanitra izao mba handre ny tenin'Andriamanitra eto amin'izao tempolin'Andriamanitra izao. Ao anatin'izany fiaonany Jesosy amin'ny vahoaka izany dia manana izay tiany ho ambara amin'ny olona izy. Eto amin'izao soratra masina izao riavana dia azokasy ny soratra masina eto ny amin'ny lanja ny fanahy masina. Manoloana izany indrindra no vedik'afatra izay omeny Jesosy ho an'ireo tonga mihaino azy. Koa ny afatra izay omeny Tompo ho antsika amin'ity anio ity dia ny hoe ny mpino mankatoa ny fitarihan'ny fanahy masina. Ny mpino mankatoa ny fitarihan'ny fanahy masina voalohany mankatoa an Jesosy eo anatrehan'ny olona rehetra. Ny mpino mankatoa ny fitarihan'ny fanahy masina dia mankatoa an Jesosy eo anatrehan'ny olona rehetra. Eo amin'ny andininy 9 sy ny andininy 7 no ahitantsika izany. Eken'i Jesosy izay manaiky azy ampahy be maso. Anehoany Jesosy izany riavana fa izay manaiky an Jesosy eo anatrehan'ny olona sy eo anatrehan'izao tontolo izao dia ekeny Jesosy ihany koa. Ary ambaran'ny soratra masina ihany koa fa ekeny eo anatrehan'Andriamanitra ary ekeny eo anatrehan'ny anjely. Manambara amintsika izany fa i Jesosy rehefa manaiky ny olona eo anatrehan'Andriamanitra dia ekeny ihany koa eo anatrehan'ny anjely. Tsara fantatsika fa ny fanekeny Jesosy antsika dia mampiditra antsika ho ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Isika manaiky an Jesosy eo amin'ny fiainantsika manontolo dia mampiseho ihany koa fa Jesosy manaiky atsika ka hampiditra atsika ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Teo amin'ny andininy teo aloha riavana izay mialoha izao perikopy izao no anehoany Jesosy ary indrindra ihany koa hanambarany Jesosy ny amin'ny fampaherezana izay omeny Jesosy ho an'ny mpianatra manokana. Eo amin'ny andininy soratra masina izay mialoha izao perikopy izao eo amin'ny andininy 4 no anehoany tenin'Andriamanitra mazava tsara fa nomeny teny manokana ireto mpianatra. Ao anatin'izany no anambarany mba tsy hatahotra ny olona na hatahotra ireo manam-pahefana ireto mpianatra ireto. Ambaran' Jesosy Kristy fa Andriamanitra no manana fahefana hanameloka sy hanafaka ny olona ho amin'ny fahaverezana. Izany no tokony hatahorantsika an'Andriamanitra. Fa tsy mitoetra hatreo ihany ny fampaherezana izay omeny Jesosy ho an'ireto mpianatra fa indrindra ihany koa azavain' Jesosy mazava tsara ny antony tokony hahatonga azy ireo hatahotra an'Andriamanitra. Asehon Jesosy eto riavana fa ny manam-pahefana eto anivon'izao tontolo izao, ny manam-pahefana eto amin'ity fiainana izay iainantsika ity, ny fahefany dia voafetra hatreo amin'ny ara-nofiany. Mety hampitondra fangirifirina ho antsika ny zava-misy, mety hampitondra fangirifirina ho antsika ny famaizana izay hoentiny ireo tompon'andraikitra ao anatin'ny fandrindrana, fa izao ao anatin'ny fotoana voafetra ihany zany. Ary indrindra ihany koa eo amin'ny nofo no miampaka izany fa tsy miampaka ary tsy manampaka any amin'ny fanantsika. Ary izay no
tiany Jesosy Kristy ho tsapa ny mpianatra mba hahatonga azy ireo hatahotra an'Andriamanitra fa tsy hatahotra ny fahefana eto anivony izao tontolo izao. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, hery omeny Jesosy Kristy ho an'ny mpianatra izao teny izay nataony izao, ary indrindra ihany koa natao hampahirezana azy ireo hahatonga azy ireo hiatrika ny amin'ny geja asehony manam-pahefana eo amin'izy ireo. Nde hitodika fo isika ao anatin'ny tsy hay ny amin'ny mpianatra Jesosy Kristy dia i Petera sy Jaona izany. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 no ahitantsika ny amin'ity tsy hay izay ataoko eto ity. Aseho ny tenin'Andriamanitra ry havana fa i Petera sy Jaona no nanaiky hanatanteraka ny asan'Andriamanitra. Ao anatin'izany fanatanterahany Petera sy Jaona ny asan'Andriamanitra izany dia nandeha izy ireo eny amin'ny mpiaramonina aminy, ary rehefa tonga teny amin'ny mpiaramonina izy ireo dia nitoriny amin'ny filazantsara, nanambarany amin'ilay Jesosy Kristy. Raha tsy ahivina foy mantsy mialoha izao, i Jesosy Kristy ilay nomboana teo amin'ny hazo fijaliana no efa novonoiny ireo manam-pahefana ary natsangan'Andriamanitra ary nahatonga azy ireo hanatanteraka ny asa fitoriana ny filazantsara. Vokatr'izay fandraisany izy ireo ny amin'ny baikony Jesosy izay dia nandeha ireto mpianatra hitory ny filazantsara n'Andriamanitra tao anatin'ireo mpiaramonina aminy, ary rehefa nanatanteraka ny asa fitoriana izy ireo tao anatin'izany no nanasitranana izy ireo ireto salama, vokany maro nanaradia azy. Fa ao anatin'izay nefa ry havana dia tsy faly ny manam-pahefana teo anivony fiarahamonina izay nisy azy ireo. Ao anatin'izany ihany koa no ampisehoany tenin'Andriamanitra amintsika fa rehefa manatanteraka ny asa fitoriana ny filazantsara ny mpanompon'Andriamanitra dia misy geja miampaka eo aminy. Fa tsy hoe tsy faly fotsiny any ireo manam-pahefana rehefa nanatanteraka ny asa ny Petera sy Jaona, fa ny tonga ny sambotra azy ireo izy. Ary eo no mampiseho amintsika fa misy geja hafa, misy hery hafa izay ampiasain'ilay ratsy izay eto amin'izao tontolo izao mamotika ny mpanompon'Andriamanitra. No samborina i Petera sy Jaona ary no entina teo anatrehan'ireo manam-pahefana. Ary ao anatin'izany no ilazana amin'izy ireo, no antaniana ihany koa ny amin'ny Petera sy Jaona hoe fahefana avy aiza no anaovanareo izao zavatra izao. Ito ry havana dia asehon'ny Petera sy Jaona mazava tsara fa fahefana avy amin'ny Jesosy Kristy no anaovany izao asa izao. Ilay Jesosy Kristy ilay noenjeny ireo manam-pahefana no indraindray ny Petera sy Jaona eny amin'ny vahoaka. Ary eny fa na dia efa nisamborina ara izy ireo dia tonga say teo anatrehan'ireo manam-pahefana izay heverina fa mangeja afaka mamonjy azy ireo. Manoloana izany Petera sy Jaona dia say nijoro ny aiky fa ilay Jesosy Kristy nomboanareo teo amin'ny asa fijaliana fa efa navy aminy no anaovanay izao asa izao. Mampiseho amintsika io tsy hay io ry havana fa rehefa nankatoa ny fitarihan'ny fanahy masina i Petera sy Jaona dia tonga na say na naiky teo anatrehan'ny vahoaka ny amin'ny maha Jesosy Kristy an Jesosy. Ary izany ihany koa no tiana ho ampitaina amintsika amin'ity an'ity. Eo anivon'izao tontolo izao misy ilay geja manery antsika hiataka amin'Andriamanitra. Ito anivon'izao tontolo izao dia misy ny hery famoretana mampitondra fangirifirina ho an'ny tenantsika. Dia misy ny amin'ilay aretina izay miely manerana izao tontolo izao. Tiana ho tsapantsika ry havana amin'ity an'ity. Fa ny aretina izay hoentina mangeja ny olona, ilay hoentin'ny Satana hamoritra ny olona mba hampiataka amin'Andriamanitra dia izao. Ny hery ny aretina fangejana dia eo amin'ny nofy ireriany. Tsy miampaka ny amin'ny fanahintsika ary io hery izay hoentin'ny aretina mangeja antsika io no hoentiny
hampisarana antsika amin'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra amin'ny ity an'io ity mampatsiahy antsika fa rehefa mankatoa ny asan'ny fanahy masina isika dia ho sahy-joro vavolombelona eo anatrehan'izao tontolo izao ary afaka ihany koa ioatra ny amin'ny aretina izay mangeja ny nofontsika ankehitriny ry havana ny zava-misy izay eo anivony izao tontolo izao mitaona antsika hiataka amin'Andriamanitra mitaona antsika handaan Jesosy Kristy ankehitriny misy ny aretina izay mangeja sy mampiororo mety hiteraka fampiatana antsika amin'Andriamanitra mihitsy aza izao no tsarovy ny tenin'Andriamanitra miantso anio miantso anao anio ary mampahafantatra antsika fa mila manohitra izany isika amin'ny fankatsoavana ny fanahy masina ary ihany koa amin'ny fanekena an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy antsika ka ao anatin'izany dia teraka ao anatintsika ilay tahotra n'Andriamanitra tahotra izay tsy miteraka fampisarana na fampiatana amin'Andriamanitra fa tahotra izay mahatonga antsika hanantona an'Andriamanitra hankatoa an'Andriamanitra ary hanaja an'Andriamanitra izay no hafatra voalohany izay omena ho antsika ary andeha hiampitahantsika ny amin'ny hafatra faharoa dia manao hoe ny mpianatra na ny mpino mankatoa ny fitarihan'ny fanahy masina dia ampiny fanahy masina amin'ny andro sarotra ny mpino mankatoa ny fitarihan'ny fanahy masina dia ampiny fanahy masina amin'ny andro sarotra eo amin'ny andininy faha 1:10 sy ny andininy faha 2:10 no ahitantsika izany raha fitinina foy ny ambaran'ny soratra masina eo amin'ny andininy faha 1:10 sy ny andininy faha 2:10 ry havana dia izao manoloana ny olana ny fanahy masina miasa amin'ny famahana ny olana manoloana ny olana ny fanahy masina dia miasa amin'ny famahana ny olana ny fanahy masina dia manampy amin'ny fotoana ilana izany ambaran'ny soratra masina eto fa Jesosy dia mampiomana ny mpianatra fa isy rahalahy ho tsaraina ao amin'ny sinagoga misy entina manoloana ny mpanapaka eo amin'ny manam-pahefana misy entina manoloana ny mpanjaka Jesosy mampiomana sahady ireo mpianatra fa isy hery hafa izay tonga hangeja ireo mpianatra rehefa andehana tanteraka ny asan'Andriamanitra izy rehefa ankatoa ny fitarihan'ny fanahy masina ny mpianatra dia anaiky an Jesosy eo anatrehan'ny olona fa tsy hoe manaiky fotsiny ihany izy ao anatin'izany fa indrindra ihany koa miasa ao amin'ny olona ny fanahy masina ary ho asan'ny fanahy masina ao amin'ny olona no mahatonga ny olona ahatonga azy afaka miatrika ny olana izay mianjady eo aminy dia hitodika ao amin'ny Jehoba isika ry havana Jehoba ihany koa anisan'ny perikopa izay novakina tamintsika teo raha tsy haivina foy ny amin'ny tantaran'i Jehoba dia tahaka izao i Jehoba no anisany ireo olona zay manana ny maha-izy azy teo anivon'ny fiarahamonina izany hoe raha ny fananana dia ananany tokoa ny fananana fa izao niaraka tamin'Andriamanitra hatrany izy nandritry ny androm-piainany manontolo nanana ireo fananana maro samihafa izy kanefa tapitra ringana ireo fananana ireo na dia ringana aza ny fananana na dia ripaka aza ireo fananana teo aminy dia izao nanompo an'Andriamanitra hatrany i Jehoba no ninona satria ilay fanahy masina tao aminy fa i Jehoba ihany koa anisany nanana ankonana izay ankonana ao anatin'ny fahafenona nanana ny zanaka izy ary nanana ny vady fa izao nandritry ny androm-piainany dia ringana ny zanany maty avokoa ny zanany ary ilay vady izay atao hanoana hifanome aina ao anatin'ny fiainana no tonga ihany koa nampirisika azy ho amin'ny fahafatesana ary indrindra nampiataka azy amin'Andriamanitra ny fanahy masina no nahatonga ny Jehoba afaka niatrika izany ry havana fa izao nanana namana ihany koa i Jehoba izay niara-ny aina teo aminy teo amin'ny fiarahamonina ireo namana izay natao hifanampy sy hifanohana no tonga
nampitondra mavesatra ho an'i Joba. Tao anatin'izany no nanambaran'ireo namany fa tokony hialany amin'ny toetrany izy. Izany hoe izy ilay mitoetra eo amin'Andriamanitra no asain'ireto namany hiataka amin'izany toetra izany. Fa ny farany izay tsy kely indrindra dia ny aretina nanjoa an'i Joba. Ny vatan'i Joba dia efa rakotra ny abokana. Maneo izany ry havana fa ny aina ny fangiry firiana tanteraka i Joba nandritry ny andrim-piainany manontolo. Entina ampisehoana amintsika izany fa ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao dia mampitondra fangiry firiana ho antsika avokoa. Fa izao ny teny izay nataon'i Joba no andeha ho ampahirizana antsika ny tiany ity. Hoy Joba mantsy manao hoe raha velona koa Andriamanitra izay efa nandatsy hanome ahy ny rariny sy ny tsotoa izay efa nampangidy ny aiko dia izao. Hoy Joba hoe ary eo ambavoriko ny fanahin'Andriamanitra. Mampiseho izany ry havana fa na dia tao anatin'ny fangirifiriana, na dia tao anatin'ny fitaintainana, na dia tao anatin'ny fijaliana i Joba dia tsy niataka tamin'ny fanahin'Andriamanitra. Tao amin'ny hatrany ny fanahin'Andriamanitra ka nahatonga azy afaka niatrika izany fangirifiriana izany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ny fanahy masina izay nomena antsika dia fanahy masina miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saintsika. Ka ao anatin'izay fiasan'ny fanahy masina izay dia mifanohitra ny amin'izay heverintsika no mianjady eo amintsika. Ny fanahy masina no mahatonga antsika hanana fifaliana ao anatin'ny fahoriana. Ny fanahy masina no mahatonga antsika afaka hanohitra ny fangejana ao anatin'ny hery izay mamoritra antsika. Ny fanahy masina ry havana dia tsy zavatra azontsika ampiasaina tahaka ny fitaovana izay ampiasaintsika eo amin'ny fiainantsika. Fa ny fanahy masina dia Andriamanitra miasa ao anatintsika ahafahantsika misitraka manokana ny fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ny fanahy masina no manome hery ho antsika ahafahantsika mahita fifaliana ao anatin'ny fiaretana. Ny fanahy masina no manome hery ho antsika hananantsika fifaliana ao anatin'ny fandeferana. Koa asainy ten'Andriamanitra isika ny ry havana hankatoa ny fitarihan'ny fanahy masina fa izany no ahatanteraka ny famonjena antsika. Feny ary havana dia izao. Ny fankatoavana ny fanahy masina no manosika ny olona hankatoa an'i Jesosy Kristy eo anatrehan'izao tontolo izao. Ny fanahy masina izay miasa ao anatintsika no fahatanterahany fiombonantsika amin'Andriamanitra. Ny fisitrantsika ny fahasoavana amin'Andriamanitra no mahatonga ny fanahy masina hitahiry izany ao anatintsika. Koa ao anatin'izao vanim-potoana iainantsika izao ry havana, isika tsiraray avy no mahalala ny amin'ny fiainantsika koa andeha ary handiny tena isika manoloana izany tenin'Andriamanitra izany, ary indrindra ihany koa tsy handiny tena fotsiny ihany fa hanova ny amin'ny fanaontsika manontolo ka andeha hankatoa ny fitarihan'ny fanahy masina. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amen. Manoloana zany fitiavan'Andriamanitra antsika izany ry havana ka nanambarany tamintsika ny sitrapony dia isika iombona amin'ny mpanao salamo ka na hoe sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka zany sitrapon'Andriamanitra zany nefa isika satria matetika isika no na amin'ny fihetsika na amin'ny fiteny mandahy an'Andriamanitra ary matetika no mivily sy miala amin'ny fitarihan'ny fanahy masina. Dia hiaiky ny fahalementsika isika ka hifona anatrehan'Andriamanitra ao ka samy mivavaka mangina isika.
ry Andriamanitra rainay eo, misaotra ny amin'ny fitiavanao zahay, zay hitenenanao anay amin'ny alalan'ny mpanomponao. Indro manatona anao zay ankehitriny, samihaiky ny fahatosonay. Andriamanitra rainay eo, jereo amin'ny lehibe nindrafonao zahay, ny teninao no milaza fa mamindra-fo sy miantra ianao raha eo, ko avelao ny fahatosonay. Dio zahay mba ho afa-pahotana, ary sasao zay mba ho afa-keloka. Ry Jesosy Kristy mpanafaka anay eo, fa amin'ny anaranao indrindra zay mpamonjy anay Tompo, nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ny raha fa 7:telopolo ka ny andiny fahatelo no ataontsika. Ny fahatsotsika tokoa sika riavana dia matoky somary n'Andriamanitra ka mamela ny fahatsotsika. Mitsangana ary andray ny teny famelan-keloka atolotra Andriamanitra atsika. Ony Tompo, aza matahotra minofotsy ny any, zay mino zanaka no manana ny fiainana mandrakizay. Noho izany, voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Aleluia. Sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona tsy an Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Ny era fa 3:7 ka ny andininy voalohany no ataontsika. Isika voavela eloka dia sa manambara ny finoantsika miaraka mino maneran'izao tontolo izao ka iombina amin'ny fanononana ny fanakemponona kristianina isika dia ny fanakemponona apostolika manao hoe minon'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mihina Jesosy Kristy zanalahy tompona tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Verjina nijalana napaka Ponte Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsanga tamaty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra. Peroko avy Andriamanitra ray tsy toa, avy any viny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao,
fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tenany maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mbola hiara io mibavaka sika ry Tompo Andriamanitra io, mbola misaotra sy midera ary manome voninahitra anao zay, satria fitiavana sy famindram-po avy aminao no mbola nafahanay nivory sy mivavaka eto amin'ny tempolinao amin'izao fotoana izao. Matoky izay fa miaraka aminay eto ianao, koa isaoranay ny afatra izay nampitondrainao ny mpanomponao, ka nahafahanay mahalala fa ny fankatoavana ny fitarian'ny fanahy masina dia ny afahana manaraka ny Jesosy Kristy. Koa ny zavatra rehetra izay mianjady aminay ankehitriny dia ekenay fa noho ny fitarian'ny fanahy masina dia tsy izy epaka hiatra aty aminay, satria izay manana anao ilay Andriamanitra lehibe izay itokizanay ary ametrahanay ny toky sy ny fanantenana. Ankehitriny Tompo dia mitondra ny ray aman-dreny mpitandrina izay sy ny ankohonany mba omenao hery sy tanjaka izy entiny manatanteraka ny asa izay efa nampiandraketinao azy. Mivavaka koa izay ho an'ny asa fanitarana ho an'izao tempolinao masina izao. Matoky izay fa ao ny fitarian'ny fanahy masina ho an'ny tsiraray avy, mba hahafahana manefa ny adidy entina manatanteraka izany, satria raha ianao no miasa
dia tsy misy mahasakana. Mivavaka koa zay ho an'ny firenenay sy ny vahoaka ao aminy. Matoky izay tompo fa ny finoana ianao dia afaka hamahy izany olana izany satria ianao dia lehibe noho ny zavatra rehetra. Mivavaka koa izay amin'ny arety mandringana izay mihatra eto amin'ny firenenay. Ao ny tsy fandriam-pahalemana, ao koa ny tsy fahasalamana ary ny fahantrana izay mihatra amin'ny isam-batan'olona. Matoky izay fa ianao ilay Jesosy Kristy manana ny ambiampy no mbola hijery ny isa-tokantranonay tsiraray avy ka ahafahanay manatanteraka ny adidy aman-draikitra. Betsaka ny zavatra tianay angatahana nefa ianao dia efa mahalala sahady ny zavatra tianay ho amboara. Koa indro apetrakay ary ampiarahanay amin'ilay vavaka tsara indrindra izay nampianarinao mpianatra efa izay manao hoe Rainay eo izay ny an-danitra. Ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay ny anina sahaza ho anay ary melany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy no fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa ro tanteraka aminareo ny tsodrano tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary Andriamanitry ny fiadanana anie ahamasanareo samy ho tanteraka ka ho karovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny hira fahenimpolo sy telopolo sy eninjato ny andininy voalohany. Mipetraka mivavah mangina. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mandiana iombany fifalian'ny tompontsika.